Eo amin'ny tontolon'ny lafin'ny tontolo iainana indray kosa no resahantsika izao sy ny mahakasika ny andramena marimarina kokoa moa mainga avy amin'ireo loharanom-baovao samihafa toy ny lahatsoratra an-gazety ary no nahafahan'ny AVG na ny Alliance Voary Gasy nanao tatitra fandravonana mahakasika ireo andramena izay nigazina ny taona 2013 sy 2014 teo. Raha oharina tamin'ny taona 2010 sy 2014 dia voalaza fa nahitana fitombona ireo andramena nigazina tamin'ny ny taona 2010 sy 2014 iny araka ity fanadadiana hoentina amintsika manaraka ity. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2010 sy 2014 dia nahatratra ray alina taona anoany ireo andramena izay nogazana raha ny loharanom-baovao avy amin'ny AVG na ny Alliance Voary Gasy. Nahitana fiakarana izany raha oharina ny tamin'ny taona 2010 sy 2014 satria dia teo amin'ny 210 taona teo no nogazana tamin'izany. Ny tombisa ihany koa ny fanagazana ireo asarobidy ireo na ireo saisie satria raha valo ny isan'izy ireo ny taona 2010 sy 2014 dia tafakatra 2 avoeny izany ny taona 2010 sy 2014 lasa teo. Efa maro ireo raha-pitsarana mikasika ny raharaha andramena. Anisan'ny faraparany tamin'izy ireny ny raharaha fiara lehibe feno andramena tany Sambava izay nahatratrarana olona 9 izay nampidirina ponja. Mazana raha ny voalazan'izy ireo dia ny olona toy ny mpamily fiara na ny mpanapaka ny azo sarobidy no tratra fa ny tena adony kotroka dia tsy voakasika mihitsy. Teo aloha dia saikan'ny seranatsambo any Mahajanga na toliara no ampiasaina anaovana ny fanondranana atsokosoko. Ankehitriny dia efa mitatra any amin'ny taparatsinanan'ny nosy izany. Ny ankamaroan'ireo fanondranana amin'izao raha mifantatra dia saika miainga avy any Vohimara sy Antala avokoa. Zava-dehibe raha ny voalazan'ny Alliance Voary Gasy ny fiaraha-miasan'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny, fanjakana, fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina mba ho tsara tantana ny harem-pirenena. Mila mafisina ihany koa raha ny voalazan'ny lalàna raha tsy laza fa tsy ny famaizana ireo mpanao fanondranana antsokosoko.